Dia mbola ankafaliana hatrany no iarabananao any tokantrano indray manaraka anay eto anatin'ny televiziona malagasy fandaharana mety toetry ny andro hatrany amin'ity aliny 7 volana Jolay 2024 ety. Kasikain'izay ny andrafitra ny mety toetry ny andro ao anatin'ny ivon-dririna tanteraka sika amin'izao fotoan'izao mamifiry ny andro amin'ny ankapobeny fa na izany ara dia ny alizay tsokony alizay malefaka no tena andrafitra ny mety toetry ny andro amin'ny ankapobeny afatsy amin'ny tapany avaratry ny nosy iny izay somary mahazovana izay alizay izay ny fiatraikany moa zany dia raha ny maripana dia somary mamirifiry hatrany aloha aty amin'ny apovoatany sy ny atsinanana manontolo iny nandrefana mafapana tsisy fivana firy zay ao anatin'ny 3 andro ho avy. Mikasika ny fitsokon'ny rivotra kosa dia mbola ho mafy hatrany aty an-tanety ny fitsokon'ny rivotra amin'iny faritra diana Sofia sy Boeny iny Betsiboka Alaotra ary karaty amin'iny faritra Analamanga iny. Raha ny any an-dranomasina kosa dia tahantsika fa any amin'ny ranomasina manamorona ny morotsiraka avaratra atsinanana sy tapany avaratra atsinanany nosy iny dia ho mafy ny fitsokon'ny rivotra ka tokony hitandrina ny fampiasan'ny ranomasina amin'iny toerana iny arak'izany. Raha ny toetry ny andro hoan'ny rapitso maraina indray ary dia tahantsika fa ahitana orana malefaka aloha an'iny orana malefaka miatoato ny antala analanjirofo hatrany amin'iny faritra atsinanany iny somary andrahoana ny ilana atsinanany avoatany manontolo izay mety arahanerika izany ho an'ny faritra loatra mangoro sy amin'iny atsinanany indrindra ny alalamanga sy vakina karatra iny raha toka ho maina kosa any amin'ny faritra sisa. Ny tolakandro ho an'izay rapitso zay ihany raha ny toetry ny andro dia mbola mandorana hatrany aloha ny faritra analanjirofo mandrahona hatrany amin'iny ilana atsinanany Sofia sy Betsiboka mahazo any loatra mangoro katraty amin'iny vakina karatra iny mety ho arahanerika kely izy raha ho an'ny mangoro ary ahitana orana malefaka ihany koa ny alina ho an'ny vatovavito vinany maina any amin'ny faritra sisa. Mikasika ny vina amin'ny maripana ho an'izay rapitso izay ihany dia manodidina ny 7 hatramin'ny 10 eo ny ambany indrindra ty amin'ny faritra apovoantany raha toka 17 ka hatramin'ny 19 ihany ny ambony indrindra ho an'izay apovoantany izay ny aty amorotsiraka atsinanana moa dia manodidina ny 18 ka hatramin'ny 19 ny ambany indrindra raha toka 12 ka hatramin'ny 13 eo ny ambony indrindra. Morotsiraka andrefana nosy kosa dia 19 ka hatramin'ny 12 ny ambany indrindra raha toka 17 ka hatramin'ny 13 ny ambony indrindra. Ny ambony indrindra manerana nosy moa zany dia tany amin'iny manodidina ny tapany avaratry ny melaky iny zany hoe besalampy iny ny nahitana an'izay dia 13 degré Celsius. Dia izay indray no vinan'ny toetry ny andro masaka natolotra anao tamin'ity anio ity. Maka sitraka anao indray nanaraka izany hatramin'ny farany manasanao manaraka indray veloma tompoko.